Fisaorana lehibe no atolotry ny vovonana vondrona tafita, zany hoe tambabe marina ho an'ny fanorenany fotony ny tanindrazana. Fisaorana lehibe ho an'ireo rehetra zay nanohana anay, nanohana ny tenako nandritra ny fotoantsarotra teo iny zay ny raha tsy diso aho 5 andro teo izy iny na efatr'andro 5 andro na nitazomana koa teny fiadanana. Fisaorana ho azy satria maro dia maro mihitsy ny fankasitrahana, maro dia maro ny fanohanana, maro dia maro ireo olona zay naneho ny heviny mikasika an'iny zavatra mitranga iny. Inona moa ty zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga dia nalaina tany Mambo tany amin'ny tranoko tamin'ny 10 sasany alina ny 17 ny volana Desambra, zany hoe ray andro alohan'ny réveillon fety zany, dia tsy nivoaka raha tsy omaly hariva zany zay vao nivoaka. Inona no nahatonga an'izay zavatra izay? Nahazo fampandrenesana sy nanao fanadihadiana ny tao amin'ny gouvernemanta ny indrindra tao amin'ny fandrehenan'ny républicaine fanavaozana fa hisy korotana izay hanomboka ny 5 janoary teo, zany hoe omaly zany. Dia hisy korotana, hisy hizara vola marobe ary nitarika an'izany korotana izany dia fantatra moa zany fa rehefa misy korotana dia tsy maintsy Andriamatoa Naimbeseza ihany mpitarika azy eto Antananarivo dia ho taritiny vondrona tafita miaraka amin'ny filohany Naimbeseza. Zay zany le vaovao zay azon'ny zareo, ary voalaza fa misy maramila misy miray tsikombakomba amin'izany zavatra izany. Izay ny antony nangalana ko ny 30 Desambra 2025 tany Mambo. Rehefa nifanatrika moa zany dia natao ny fanadihadiana, za moa tsy nandà mihitsy fa dia tonga dia nandeha. Azoko atao ihany nandà satria ilay amin'ny 10 sasany ihany ohatrany tsy dia mahazatra loatra, dia nampahilalana ihany fa neveriko fa raha hanatsara ny zavatra dia andao tonga dia atao vakim-batsila dia nanaraka dia natao ny ankety. Vita ray andro ihany dia vita soamantsara ny ankety, natao daholo ny fanadihadiana, tsy maintsy nitazomina ihany sy niandry an'ilay andro ny 15 ny volana janoary hoe inona no hitranga. Zay zany vao nilamina ny tany amin'ny fandrehenan'ny république, zay vao nisy fihaonana tamiko sy ny filohan'ny république. Rehefa nihaona moa dia tsy maintsy nazavaina ny zava-misy ny hevitro sy ny heviny samy nazavaina, ary tamin'izay fanazavana izay eto dia mametraka tsara mazava fa ny atafita ary ny tenako manokana dia tompon'andraikitra mavitrika tamin'ny fametrahana ny filoha Mikaela tamin'ny fitondrana, na tamin'ny tolona nataony araka amin'ny vahoaka sivily zany, na tamin'ny fanampiana azy amin'ny fandresen-dahatra amin'ireo maramila sy ny famezana azy izay azo nanampiana azy rehetra na natanterahana ny tolona iny. Tompon'andraikitra mavitrika izay ary raha misy ny voalohany dia anisan'ny voalohany izahay. Zay noho izany ato Prala tsy maintsy misy ihany ny fanontaniana hoe ahoana fa maninona an'izao fa maninona an'izao. Nandeha tsara ny adi-hevitra, samy namoaka ny tao am-pony, mazava ny resaka amin'izao fotoana izao izahay tafita dia mbola manamarina. F'izay raha ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao izay natsanganay dia tsy izay mihitsy ny andeha hanongana azy. Kanefa kosa hoy za, efa mazava fa vao nanomboka io tsy fitondram-panjakana io dia efa nametraka avy hatrany ny tenako manokana na izay nahatonga nananganana ny tafita hoe misy tsy mety aminay ny raha mandeha io. Inona le raha mandeha? Dia ny fametrahana olona izay efa tany amin'ny fitondrana teo aloha, ny fametrahana olona izay tsy nitolona, ary indrindra fametahana gouvernemanta izay heverina fa tsy mahefa mamaha ny olona ny vahoaka malagasy ary tsy mitondra antsika mankany amin'ny fanovana tena izy. Eo ny resaka eo. Mbola manamafy izay ankehitriny. Fa izay dia mitazona ny teninay, mangataka mihitsy izahay no hametrahana antsika sy andanantsika mankany amin'ny fanovana tena izy. Izay dia manamafy fa raha io prime ministre eo toeran'io dia tsy mahavany olana misy amin'izao fotoana izao. Noho izany mangataka izay andray andraikitra ny filoham-pirenena ary anova tsy misy atakandro ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao.